Samy manome ny heviny moa ny rehetra ao anatin'ny vahaolana ialan'ny Madagasikara ao anatin'ny fahantrana sy ny olana sosialy samihafa ho an'ny fikambanana zanaka malagasy na ny fizama dia ny fampiarana ny antsoina hoe teokrasia no hitan'izy ireo fa vahaolana ahafahan'ny Madagasikara mivoaka aingana ao anatin'izao olana goavana izao. Arahantsika ny faneho-kevitra izy ireo. Maro ankehitriny ireo fikambanana na antoko mikatsaka izay fitondram-panjakana tena mety hajoro eto Madagasikara. Anisan'izany ny fikambanana zanaka malagasy na ny fizama. Ho an'ity fikambanana ity dia mirona kokoa amin'ny rafi-pitondrana entin'Andriamanitra ry zareo na ny antsoina hoe teokrasia. Tsy vahaolana ho an'ny malagasy intsony ny rafi-pitondrana misy amin'izao fa tokony hiova tanteraka izany raha ny nambaran'izy ireo. Ndavitra mety izy zany voalohany aloha zany misy ilay tepolo hevitra masina indrindra. Dia eo ambanin'izay zany misy an'ilay fahefana ara-politika izay nentin'ny Mosesy dia tsy amin'ilany kosa ny fahefana ara-pivavahana izay nentin'ny Rona dia misy ireo foko ety ambany zany dia foko 12 raha izay zany no tanteraka eto Madagasikara izay rafitra fanjakana teokrasia izay dia anisan'ny satria hitantsika amin'izao fotoana izao fa ho lasa firenena voalohany eto Madagasikara eto amin'izao tontolo izao mihitsy zany Madagasikara zany ary tena hoe ilamina amin'ny firenena zany. Misy zany ilay olona amin'ilay fahefana ara-pivavahana zany misy ireo fiangonana fito voalohany misy eto Madagasikara ireo zany no anenjan'ilay olona ame an'ilay fahefana politika zany izay nentin'ny Mosesy tamin'izany fa mbola tsy fantatry izy fa izay olona tenjen'ireo fiangonana fito. Efa narafitra vinavina lalam-panorenana moa izy ireo raha ny fanazavana rehefa napetraka any amin'ny tompona ndraiky mpanjakana izany ary mananteny ity fikambanana ity fa dia mety mba ho tafiditra isa no fidinana lalam-panorenana izy ireo raha misy ny fitsapakevim-bahoaka hanovana ny lalam-panorenana malagasy indray andro andy.